Mpampiofana iray evany Thomas voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus no tonga nanofana agent communautaire tany Brickaville, tanàna anelanelan'ny Thomas sy Moramanga izay toerana samy ahitana trangana Covid-19 maro ankehitriny. Miaia mafy arak'izany ny solombavambahoaka voavidy tany toerana Augustin Satra na dia efa natoka-monina aza ilay mpampiofana. Ireo mpampiofana avy any Thomas nareo anefa nanao test alohan'ny alany tany Thomas, mbola tsy nivoaka ny valin'ny test nataony dia nanao fampiofana taty Brickaville izy. Efa mipetraka 2 andro tanatin'ny fampiofanana izy vao nivoaka ny valin'ny test tany Thomas dia nisy tamin'ireo mpampiofana nahitana cas positif. Amin'izao fotoana zao tsy maintsy natao mise en quarantaine ireo olona rehetra nandray ny fiofanana, na ny AC io na ny olona praidia tamin'ireo mpampiofana ireo. Araka ny fanampanazavana no meny teo anivon'ny taleparitry ny fahasalamana Tsinanana dia 720 no isan'ireo natoka-monina ao Brickaville, ka 912 olona ireo no efa vita fitaliana ary mbola andrasana kosa ny valin'izany. Nanamafy loharanom-baovao io fa nahitana trangana Covid-19 ny iray tamin'ireo mpampiofana na mitahiraka tao Brickaville ireo, ka izay no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Ankoatra ireo mpiofana efa natoka-monina dia mbola misy ho ihany ny solomavoaka Augustin Satra trangana anankiray hafa mampahiahy any Brickaville. Mbola tsy ho marina fa Covid-19 anefa io tranga io. Androany ihany koa dia mbola niantso ihany koa ny médecin inspecteur fa misy tranga mampiahiahy olona anankiray izay efa nanafarana ambulance. Marihana fa izy io dia assistant parlementaire en député ihany ny olona voateny tanatin'izany. Izany hoe mbola tsy confirmé ny aretina fa nampiahiahy an'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana dia tsy maintsy nanentana nakany.